Mahakasika kosa moa nilay raharaha kolikoly teo anivon'ny ministeran'ny Jono manana ny ambarany ary ny eo anivon'ny ministeran'ny Jono manoloana ny raharaha tsy fanefana ny volana ireo mpamatsy entana fifanarahana tsy manaraka ny fomba ara-dalàna ary tsy nandalo ny mpitantam-bola eo anivon'ny ministera no misy miantso indrindra ary ireo mpamatsy entana omailo ny eo anivon'ny ministeran'ny Jono. Fifanarahana tsy manaraka ny fomba ara-dalàna ary tsy manaraka ny fenitry ny fampiasam-bola mpanjakana, izany hoe tsy mandalo eo anivon'ny dafy ny tena zava-mitranga araka nambaran'ny tale-kabinetra ministeran'ny Jono. Mbola mitohy ary nahitana io tranga io ny faran'ny herinandro lasa teo tany anivon'ny bureau-paritra ity ministera ity. Nambaran'ny tale-kabinetra ministeran'ny Jono ihany koa fa misy tompon'andraikitra ao anatin'ny ministera no tafiditra ao anatin'ny raharaha fanaovana osika ary miantso ireo mpamatsy entana ny eo anivon'ny ministeran'ny Jono mba ho mailo ary hanao fanamariana mialohan'ny hanaovana fifanarahana. Misy olona mitaraina, zay tsy mbola nandray fitaraina fa zay koa mahita amin'ny tele fa le olona mifampiraraha amin'izareo zany no vonjendreo isan'andro isan'andro, le olona mifampiraraha amin'izareo dia le olona amin'izay mangataka andro foana. Dia izay moa zany mangataka zay olona manana dossier eritreretina hoe aty amin'ny pesa dia mba manatona aty amin'ny ministera pesa mitondra ny dossier. Dia veo koa io zavatra io ohatrany mbola mitohy foana hatramin'izao ka mba tokony omailo zany ro olona ro fournisseur zay mieritreritra fa manampy ny ministera angamba mba tokony mailo mba tokony verifiendreo aloha hoe tompon'andraikitra marina ve le olona sa tsy tompon'andraikitra atao amin'ny ministera pesa. Araka ny fanazavana dia efa misy ny dingana izay ny ataon'ny eo anivon'ny ministeran'ny Jono hamahana ny olana amin'ny fandoavan'ny volan'ireo mpamatsy entana.